Ny tany fototry ny famolena mitaky ezaka goavana izany fananantany izany ahafahana mamokatra satria mila milamin-tsaina sy manana taratasy mazava ary azo antoka toy ny karatany ny tantsaha-mpamokatra mba ahafahan'izy ireo mamokatra bebe kokoa hatrany. Amin'izay dia ho tantsaha maro toerana sy maro-potitra amin'ny tany voleny ka ho azo antoka ny famokarana maharitra sy lovain-jafy. Araka izany, ny roso tamin'ny fifanaova-tsony fifanekam-piara-miasa ny tetikasa AD2M miaraka amin'ny FNF na tahiry nasionaly momba amin'ny fananantany sy ny FTM na ny FOB taon'ny saritanin'i Madagasikara amin'ny fametrahana ireo teboka geodezika izay mamaritra ny fangitra eo amin'ny tany ahafahana miainga amin'ny fanaovana ny asa sarita azo avy amin'ny zana-bolana ka hamaritana ny coordonnées momba ny tany ary mba ho azo ampiasaina sy ho lasa PLOF na ny plan local d'occupation foncière. Antsoina hoe PLOF moa ireo fitaovana voalohany entin'ireo bifamiasa. Efa misy ireo commune izay efa nanana azy io ary maro ihany koa ireo mbola tsy nanana. Zava-dehibe ho an'ny mpamokatra izany satria entina hampahomby ny famokarany ary iarovana azy ireo ny tombontsoa iomonana amin'ny zory-fototry ny fananantany. Fiatombohana fotsiny ny fanaova-tsony androany, fiatombohana le ataontsika hoe famolavolana le PLOF dia tsy maintsy eo le saritany avy any amin'ny satelita, tsy maintsy eo le point géodésique zay atao apetraka ny toerana ary eo koa ataontsika hoe information foncière zay telo zay zany ny amolavolana ny ataona hoe PLOF zany dia any vao mahazo le tombontsoa tantsaha satria ny fangatana dia efa maro anarivony maro amin'ny faritry Menabe sy Melaky kanefa lafa tsy misy ny PLOF dia ivadika ho aty foana ny famaritana ny tany. Zay zany tena importance amin'le dia mba ahafoana an'le ataontsika hoe ady tany maro eny amin'ny tontolo ambanivohitra ary azahoan'le tantsaha koa manao antoka ny taniny amin'ny findramam-bola isan-karazany na fifampivarotana tany na fifamindrana fandovana. Zay zany tombony rehefa manana ny karatany izy. Manohana ara-bola ny fametrahana ny teboka geodezika izay mitentina 9.5 tapitrisa ariary ny tetikasa AD2M. Ny FTM kosa no ametraka azy ireny ary ny FNF no anao ny fandrindrana ankapobeny sy anaramaso ny fametrahana azy ao anatin'ny faritra Menabe, Melaky, Atsimo andrefana, Atsimo atsinanana, Iorombe, Vadivavy ary Fitovinany.